au courant tanteraka amin'ny fifampiresahany rehetrarehetra amin'ny James Field Andry Rajoelina. Dia niteny koa izy hoe ho an'ny tombotsoa ny firenena malagasy ny démarche rehetra nataony. Fieritreretana an'ireo jury ireo ve hoe olona paiso sa hoe afaka langalangiana ohatrany. Nanomboka 2021 ka hatramin'ny 2023 zareo mangataka audience iona amin'ny filohan'ny repoblika mandritra ny 2 taona. Resaka kely momba ny audience izay aty à Londres itsarana ny Romy nandritra ny herinandro lasa teo sy ty herinandro manaraka ty mety mbola hitohy amin'ny herinandro ihany koa. Ny alarobia 14 ny volana febroary 2024 lasa teo ny enonan'ny feon'ny Romy Vosanandrianarso nandritra ny fitsarana azy araky ny notanteriny Fanirso izay manaraka ny tirara ty akaiky any Londres mihitsy isan'andro. Toy izao resainy izao ny fandehan'ny fitsarana tamin'io fotoana io. Androany vao alabara i Romy ny avokany no nanao ny fametrahana fanontaniana voalohany androany après-midi iray manontolo izay zavatra izay dia mbola hitohy raha pitso tontolo dia mety mbola hitohy koa raha afaka pitso satria somary lavalava no miadana be mihitsy ny fomba fametrahana le avoka fanontaniana. Maro ny zavatra navoakan'ny Romy Vosanandrianarso tao anatin'ity fametrahana fanontaniana azy ity. Ny voalohany dia nampitolagaga ny Fanirso sy ny namany izay nanatrika an'ity fitsarana ity raha nilaza Romy fa somary atonony ny fahaizany teny anglisy kanefa nianina ilazany marina izy. Dia ny androany aloha dia izao zavatra remarqué anay rehetrarehetra tao tena nahachoqué anay. Voalohany indrindra aloha izany rehefa eo amin'le pupitre anaovana témoignage ery dia mianina ilazany marina ary tsy ilaza fa tsy marina mampime be mihitsy dia izao. Lazainy fa mahay teny gasy sy teny frantsay izy ary lazainy fa sur une échelle de 1 à 10 5 à 6 ny fahaizany teny anglisy sy teny rosiana. Inona ny tiany atongavana izy amin'io karatsana ohatr'izao fiteny eo amin'ny alabara eo. Manaraka izany dia nitokadokafan'ny Romy Vosanandrianarso mihitsy ny orinasa James Field araka ity voalazan'ny Fanirso Herinaivo ity ary araka ny nolazain'ny Romy io dia ny tombotsoan'ny firenena no tena tadiaviny amin'io. Dia mody mandokandoka be an'le James Field izy hoe orinasa tena tsara, tena manana potentiel, tena mety be mihitsy raha io orinasa io no investir any Madagasikara. Dia hoe maika be mihitsy tena faly zareo ary tena mitady investisseur hony ny fitondrana malagasy zany dia ho any Madagasikara ary dia tena faly zareo hoe James Field investir any. Dia niteny koa izy hoe ho an'ny tombotsoa ny firenena malagasy ny démarche rehetra nataony. Nentiny niodikodina tamin'izay fandokandokafan'ny orinasa James Field izay sy ny nivoany amin'ny teny anglisy ny resaka araka ny fandraisan'ny Fanirso Herinaivo azy. Raha ohatra hono ka manao investissement Madagasikara zany ny orinasa anankiray dia mila aloha io orinasa io mandritra fotoana lavalava manao investissement social ao Madagasikara satria izay hono tena ilaina. Dia tsy haiko zany tiana tongavana hoe investissement social ve zany le volana aloha. Fahitako anazy zany izy teny hoe tsy nifankahazo resaka izahay sy ny James Field tamin'ny resaka fizy sy le service natao. Tsy mitombina nefa ny zavatra lazain'ny Romy Vosanandrianarso raha amin'ny fiderin'ny Fanirso Herinaivo raha nilaza izy fa efa maika be ny ara-iasa amin'ny James Field ny fitondrana malagasy noho izao antony azavain'ny Fanirso manaraka izao. Raha ohatra zany logika zany dia manomboka 2008 io société io no implanté tany Madagasikara. 2008 jusqu'en 2019 izy tsy nahazo permis d'exploitation. Ary tamin'ny 2019 izy nanomboka ny fampiresaka tamin'ny ministry ny mines tamin'izany dia avy eo tsy nahazo fionana tamin'ny Andry Rajoelina sady tsy nahazo an'le permis d'exploitation dia tady lalana fandray dia nanantona ny cabinet ny présidence izay nisy any Romy. Dikan'izay zany nanomboka 2021 ka hatramin'ny 2023 zareo mangataka audience iona amin'ny filohan'ny repoblika mandritra ny 2 taona dia hoe maika be mihitsy ny filohan'ny repoblika sady enthousiaste be mihitsy ny Andry Rajoelina handray an'ireo investisseur ireo. Fahatelo dia mbola mandafo ny Romy Vosa hatramin'izao rehefa anontaniana hoe nangataka vola marina sa tsy.
dia nametrahany avokany fanontaniana izy hoe ianao ve nangataka vola ho anao tamin'io société Genfield io, dia nandà izy hoe tsy nangataka vola tamin'izareo mihitsiny ho ana. Fa ny zava-misy dia alohany izy natao fienonandroany io dia nandritry ny herinandro ngarangidina izahay, naverimberina teo amin'ny sofina, nentin'ny témoin, nalefa ny procureur, nalefa ny NCA teo aminay, ny horonan-peo mirakitra ny fifampiresahany Romy sy Genfield, Romy sy Charles izay agent infiltré ny NCA na ny National Crime Agency tovy amin'ny Bianco any Madagasikara. Ny horonan-peo misy ny feoan'ny Romy sy Tabuto miresaka amin'ireo olona ireo, dia ao anatin'io horonan-peo io dia milaza Romy zay mila payena. Androany izy milaza hoe za tsy nangataka paiement mihitsy no ana. Fieritreretana an'ireo juré ireo ve hoe olona paiso sa hoe afaka langalangana ohatrany. Ankoatr'izay ihany koa dia nanao fanambarana lehibe mikasika ny filoham-pirenena Jaina Andrinirina Rajoelina i Romy Voasandrianarsoa raha araka ny nambaran'ny Fanny Soernaivo tao anatin'ity vidéo ity. Laza koa izy fa au courant tanteraka amin'ny fifampiresahany rehetrarehetra amin'ny Genfield Andry Rajoelina. Au courant Rajoelina resaky ny avy miresaka amin'ny Genfield izy dia manao tatitra. Manoloana izay fahafantaran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay mahakasika an'io affaire io izay voalazan'ny Romy Voasandrianarsoa izay araka ity vidéo nataony Fanny Soernaivo ity dia hita fa mihamaro ny pompier mpamono hafa ankehitriny miezaka manadio ny filoham-pirenena raha ny eritreritry Fanny Soernaivo. Enoy ary ity zavatra nolazainy ity. Fa hatreto zany afaka manadio ny tenany araky ny gazety sy araky ny Facebook rehetra io ny ekipan'ny Andry Rajoelina fa ny zavatra misy dia au courant ny démarche nataon'ny Romy ny fampirarata amin'ny Genfield izy. Après hoe ny vola nalain'ny Romy tany ve ho an'ny Romy sa ho an'iza, eo zao fantaniana mipetraka. Ato anatin'ity vidéo nataony Fanny Soernaivo ity ihany koa dia efa reny Romy avokoa ny horonan-peo izay navoaka ny NCA tamin'ny herinandro lasa teo, kanefa mbola laviny daholo aloha hatreto ny zavatra hiampangana azy na dia eo daholo aza ny proof marobe izay mitohaka amin'ny tendan'izay. I Romy tompoka dia nihaino an'ilay enregistrement eo foana izy ary tsy maintsy eo obligatoire mihitsy ny présence ny eo mihaino an'ilay enregistrement satria izay natao hoe audience contradictoire. Kanefa dia milaza izy fa laviny fiampanganana azy ary dia laviny hatramin'ny farany fiampanganana azy fa lazainy fa tsy nitako vola tamin'iretsy izy nefa dia ao anaty enregistrement dia misy fitakim-bola. Dia eo zany izay mieritreritra hoe inona zany tiany atongavany tia nitenena hoe tsy mahazo teny anglisy tsara izy fa le vola nitakiny tsy vola ho anazy sa vola ho an'izy. Sa fe ilaza izy hoe valikasa sara ny asa nataony tamin'ny nanao an'le rédaction na contrat dia le contrat milaza hoe izy zareo koa mbola omena 5% dia ho hitantsika eo. Toy izao azavain'ny Fanny Soa izao ny zava-misy ataon'ireo olona ambony sasatsasany ao amin'ny fitondrana eto Madagasikara. Za aloha tena miteny rehefa Andry Rajoelina no mangataka vola pot de vin ohatran'izany amin'ny olona mpamatsy vola tsy 125 ny angatahany fa million d'euros ny angatahany. Fa io zany tena le vodondrom-barotra ny angatahany Romy ho azy fa rehefa milamina ny resareo vao paye Romy efa mahazo carte blanche ireo le conseiller non officiel, officiel, conseiller je sais pas quoi amin'ny présidence ireo rehefa mahazo ny anjaran'zareo dia miakatra ambonimbony le livelle andray miakatra ny tarifa amina million. Nanararoatra nametraka ny fomba fijeriny ihany koa i Fanny Soernaivo teto mahakasika ny fisamborana ny Romy Voasandrianarsoa. Dommage ihany nandeha aloha loatra fisamborany NCA ny Romy sy ny troupe fa raha hoe mbola nandeha ambony voaloha le vola 125,000 francs suisse payena en rubis dia niona tamin'ny Andry Rajoelina izy dia iny amin'izay Andry Rajoelina no nandeha nangataka vola tamin'izareo lasa orete bien afafambaraka tsisy ohatrany. Mahavariana ihany koa aloha ny tsy fisian'ny fanokafana ny fanadihadiana mahakasika ity raharaha ity raha tena tsy mandevitra amin'ny resaka kolokolo tokoa ny fanjakana malagasy. Quoi qu'il en soit, mifampiaro ireo satria betsaka ny mifankahita tay hozy izy ny fomba fitenany amin'ny faritra zay dia tsy mahasamby fanotsana fa i Romy dia za sûr et certaine fa ampiny Andry Rajoelina amin'ny avokany ary za koa sûr et certaine fa
any Madagasikara Andry Rajoelina matoa amintsika miteny zao tsy masa mampanokatra fanadihadihana ho an'ireo nefa eny isan'andro amin'ny alalan'ireo représentant ny ambassade izay tonga ao amin'ny fitsarana hoe ohatran'ny hoe fandeha le izy tokony au moins efa misy demande na ouverture d'enquête any Madagasikara noho ny fanisosena sy fanimbazimbana n'le asa ny autorité malagasy raha ohatra tena hoe tolérance zéro amin'ny corruption sy ny trafic d'influence au moins manomboka fanadihadiana dia miankina amin'izay valiny fanadihadiana ty fitsarana ty no toy an'le fitsarana ny Madagasikara fa saingy tsisy dikan'izay ny fampiaro ireo. Izay ny vidéontsika androany aza tiany manisy j'aime sy misabone amin'ny chaîne amin'ny manaraka indray.